Ramala. Tantara indray miseho nosoratany Benjamin. Ireto avy ireo amelona ny tantara: Zoma amin'ny Rino, Ralala, Lanja ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra ra teknika Mamiary Vony. Mana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Tsy mety angeletsy Ramala zao fanapaha-kevitra elahy zao e. Samba boay kely niara-nianatra zao ihany ve iletsy dia tsy ho amin'ny tsara no anizina amin'ny fianarana fa dia zavatra ratsy. Ny dadabe anareo nge ka katekista ihany. Ka ny vola lesy nozatry ny fiainana. Finga ny olona nome an'la sakafo any ambava'n'la isan'andro e. Tsy maintsy miketrika altira teo tavita. Io ny lalana hitako fa mety ary azoko vola. Mpanao ody pitay zola, mpamorika, zany veletsy mba asa tian'lahy. Ka meo vola ary ahe votako e. Mba saintsainy any letsy no avy ah. Maninona nefa raha mivavaka? Maninona hoe lity? Mivavaka ho ah. Tsy mila an'izany mivavaka izany lity ah. Efa nanao fanekena tamin'izay ny tompoko ka tsy vadika aminy. Jereo ny laty. Maninona? Jereo tsare. Fantatro fa vatsy sosarobidy iny e. Dia iny ve namarotany lany fanavy amin'Andriamanitra? Ela be le resaka ramora. Isaraka eto ny diantsika rola. Ary aza miditra amin'izay zavatra ataoko tsony ela fa ataoko mahita. Tsy miraharaha na mpiara-mianatra ny ara-ninana ny manta sy masaka azy tsika. Velavy teo very any amin'ny elo no safidy an'io lalana eo e. Manginy lahy e, aza tsabahany lahy ny safidiko. Ary ampafantariko an'lahy fa eto ampelantanako zao ny arena mazava. Topo eo ny angadiny lahy. Ary manomboka zao ah. Raha vao miteny amin'ny kasika zay zavatra ataoko elahy dia fahavaloko mandrakizay. Mazava, lasa. Banjina eo ny fiainana feno fahatrany lahy. Tena mampalahelo ala Ramala. Raha io mamindra fo aminy fa tsy fantany izay ataony. Tena tsy raronkonina atao le fiarako teo iny. Mbola any 10 kilometatra tsy hidirana ny tanàna fianama dia fa maty. Sao ny bandy lasa mandeha tongotra fotsiny. Fa maivana aloha ny entana dia tsy olana e. Tapaka hatramin'ny toromasoko fotsiny fianama tsy. Ary ahoana koa ary le resaky ny olona tao anaty fiara reny e. Fa maninona le izy no pitsipitsihana fa tsy lasaina mafy. Lasaindro zareo fa misy an'izany zava-miafy n'izany hoy ny ao an-tanàna fa tsy fantatra hoe zava-miafy n'inona. Aiza misy azy? Misy mitazona ve? Sady lasaindro zareo fa tena sarobidy be mantsy izy zany. Tena mila fanadihadiny zany fa sao dia mba mahasoa. Ao ambadika ty tendrombohatra ty zany misy ny toerana alehako. Ary inona reo olona mitangorongorona eny an-tampon-tendrombohatra reo e. Aleo iodinana avy aty ambadika dia miakatra amin'ireo aro lava be akaiky ireo dia jerena tsara izay ataony.
ihany fa nitondra nyity maso lavitra ity a. Oay le ty toa misy famonoana omby izany. Jereo rety hileny efa vita fatopatotra. Fiora mihitsy fa hozara indreo amin'ny farany. Andraso hoe ary inony reto ataony. Toa miankohaka eo amin'ny olona antitra be io daholo. Marina tsy manopo sampy le adalala reto. Savare sary vongana io fa tsy olona. Ohatry koa ty orana mainandro be ty. Sady misy rivotra be mifofofo izany. Finary ny vavahandreto olona reto. Andriamanitra ve sady voly. Dry oay fa tao janona sady le orana teo e. Oay le ty misy rahona amin'ny tambolombolona be io ambony zareo io. Tena tsy azoko mihitsy ty zavatra ty marina ka. Ai. Tao misy zavatra mamirapiratra be reo ambony vato reo. Vinona koa reo. Reo fa miankohaka dia mitraka. Miankohaka dia mitraka. Mivavaka ve sa tsy mivavaka reto e. Rendray fa lasa nitsangana daholo. Aleo aloha tsy mihetsika eto mihitsika. Oay zany fandehan'ireto midina ny tendrombohatra le ty ohatrandreny soavaly reny. So mba tsy olona kosa ary reny e. Tena tsy misy nijanona na ray azy. Andraso hoe ohatra ny tena olona ka. Ohatry fa le antitra be teo to tsy tsenaliany. Iny angamba ny lehibe andro zareo. Tsy niaraka midina tamin'ireo sasany. Zay na tifo daholo. Ary aleo amin'izay midina hijerena an'le zavatra manjelanjelatra be teo ambony vato teo aloha e. Fa nahagahagady ity. Tena nanimba maso be mihitsy le azavany a. Nefa rehefa nitsangana le olona tsy olona teo dia tsy nanjelanjelatra intsony. Dada be marina, mandrosoa, saika ho any aminao mihitsy aho zao. Fangamy fanarahana zany. Rezinga vinatolahy sa efa matory fa reraky ny dizy. Mandreraka ary dada be a. Tiazoko. Mandreraka ahoana ary fangany adinareo nefa zao ndray vao miona. Isitsy zany ry dada be fa tsy netininana konga. Nefa dia efa nanao 14 ry tao anaty telefona hoe andrahoy akoho gasy. Sy mbola tsy tonga reny ianao a. Izay mahavaky ny lohako eto. Dry fangatsy efa hoe tamin'ny maraina ny niala tany. Za zao efa nieritreritra hoe lan'le zalahy iny ny lavitry ny lohany. Sady amin'izay ange tsy mandeha ny findainy ry dada be e. Nandainga angamba izy ka. Efa 12 atoandro ange zao e. Ho avy eo izy rehetra. Efa ny an-dalana any izy.
Foana koa nafantarany tatabe an'izany. Raha ny fahitako azy taty faran'izay ngerikala kely dia olona tena matotra e. Tsy mba tian'izany mandangalangy izany izy, ka izay no lazako hoe efa ny an-dalana any izy izay. Ary aza sosotra milomo fotoana ery. Ndray ariko. Ary hono ary tatabe maninona ho raha andehanany eny amin'ny raha malam-pitaiza mba ho jereny amin'ny skidy sao dia mba nisy zavatra nahazo azy ihany e. Ninona any? Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsy mila makany. Ary matoky moa an'ilay nahary ianao e. Aza mitoky amin'olona izany fa tsy mahasoa antsika izany. Ka Iramala ngery tatabe no nitaiza sy nahitana zava-tsoa teto an-tanàna hatramin'izay e. Andriamanitra reny natoa an'izao antsika e. Izy nanome ny rivotra enana maimaimpona. Misy ange izao any amin'ny hopitaly lehibe any mividy rivotra ienana e. Na ny atao hoe oksizena. Izy koa no manome ny masoandro, ny rano sotroina. Sahoana osikala kely. Ny aloha dia malam-pitaiza mpanome torohevitra ho ahy e. Andrikako eo. Izy foana miaro amin'izay zavatra mitady ataon'ny olona, toy ny mosavy, ny vorika, ny ambala velona, ny fandika, ny raodisa ny sisa e. Zao azo jereny tatabe fa salama tsara mihitsy. Tsisy afa-tsy ny anjelin Jehovah ka no miaro ny olona izay matahotra azy. Aza koa ve moaly eo dioka ny tatabe eto e. Ka izany no marina rikala kely. Andriamanitra daholo ange nanao an'izao rehetra izao e. Araka ny teniny hoe any Jehovah ny taniny sy izay rehetra eo aminy. No ahy e. Dia ahoana ho izany tatabe reo zava-mahagaga eny tendrombohitra Ramala? Tendrombohitra Andriamanitra eo anaka fa tsy Andramala zany a. Nangalatra izy. Ka ahoana reo mbola eo foana reo zava-tsoatra amin'izao e. Tsy fantatrao nga fa avena ange miainga ny fibaikoana ny herin'ny fiarovana ety an-tanàna e. Indrindra ny herin'ireo vato mahagaga izay mamoaka hery manokana tsy hay toerina. Zao aloha izy anaka. Zao izy mbola mahery vaika araka ny teninao. Ary mipiasika an'ilay vato manokana lazainao a. Tsy izany no izy. Fa misy vato hafa izay vao fanandrefy amin'ireo dia lasa mamoaka hazavana ireo vato ireo. Mino aho fa ho rava afaka fotoana fohy io toerana io ka hanjaka sy hamirapiratra eo ny voninahitra Andriamanitra. Ho rava? Sanatria tsy misy maharava ny tendrombohitra io sy ny herin'ny masina ho amin'izany raha mbola eto ambonin'ny tany. Tena manopo sampy le adalala reny. Ty zao ny toerana fanaovana sorona. Way, mbola misy raha velona be mihitsy a. Aiza ny tandrokombo mianto-kantona amin'reto vato lahareto e. Way, ary inony tsy vato vita ravitra itsy ambony itsy. Aleo aloha hikarana kely jerena. Gay, misy tolan'olona. Aleo eto ny hena tsara. Tena tolan-jaza kely ty. Itsy zao ny karandohany. Manao sorona zaza kely koa zany le tsy sainy reny. Zaza nangalarina sa ahoana? Ary inony retsy amin'ny tehezam-bato misarona lamba menamena be retsy. Andrazo aloso-kavana. Ohatray marina. Torazana. Efa mifono matevina dia matevina. Marina zany lazainao zany hoe tsisy maharava azy raha mbola eto ambonin'ny tany. Fa ny herin'Andriamanitra avo indrindra dia tsy haindreseny zany. Ka aiza ary zany hery lazain'ny tatabe zany e. To mbola tsy hita hatramin'izao. Tena tsy mbola hita amin'ny masoko izay Andriamanitra lazainao. Jereo anefa reto fahagagana vita Andramala.
aretin'inona ny tsy efa nandalo fa sitrana avokoa. Na ny olona eto an-tanàna aza nge dia miaiky azy daholo e. Eny fa na dia hatrany ivelany ihany aza dia manantona Andramala daholo. Rehefa fantatrao tsara ny zavatra fen'io Ramala io dia ho tonga saina ianao amin'ny farany fa zavatra ratsy ny ainany sy ataony. Mba afantatrao moa ireo arina sarobidy eto an-tanàna zinalainy avokoa. Maninona? Tsy samamaly ny mponina satria mahery eo ity izy araka ny filazanareo azy. Raha mivoaka kely ny tanàna ianao dia mahita fa tranon'ny Ramala avokoa ny tsara sy vaventy indrindra any amin'ny manodidina any. Omby amin'ny akijana be no mipetraka. Izy manana ny tambary be indrindra. Avy izo ianao, ary jereo ny fiainam-poniny eto amin'ny toerana misy antsika. Tsy mahita ve ianao hoe mahantra daholo ny akamaroan'ny olona eto? Eny e, izay aloha dia marina e. Ka iza nge mpanao fahagagana e? Fandemen'ny sain'ny olona naiky azy zany e. Ary hoana rojo? Ahoana ry dadabe? Nakaiza daholo izao ny tankininina, ny tambarinareo, ny omby efa ho apolony izay nikelezanareo aina, nakaiza? Tsy nampelatanan'ny Ramala ve? Zany natao hoe politika ny devoly raha tsy fantatrao. Tsy mba mitondra ny olona ho any amin'ny fisaratana fa mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay sy ny faharavana. Dre, toa tsy mahateny tia kala kely. Eny tokoa, ao anaty koa ary izany. Tena tsy Andriamanitra kosa rangano tompondray ny fahadevoly a. Sady mpamon'olona mpandripakomby no mpanompo razana. Dia iza zany ny tena ivavahany reto eto e? Losifera sa Beelzebuba sa olombelona manana hery manokana? Sa misy miketrika zavatra hafa dia manao fombafomba toy izao? Ary alolo ho jerena amin'izay ny zavatra nanjelanjelatra be teo e. Retsy mipetraka amin'ny vato efa voavotry retsy. Inona ry izany? Oay e, toa vato fotsy mazava be. Andraso hoe telo ny isany ary samy maka ny toerany avy. Misy rano menamena ao anatiny. Tena vato sarobidy reto. Aleo ragatonga dia alaina daholo dia atao anaty sakoso fa ataoko biziny reto. Oy, ohatra ile ty e. Toa tsy mety miala izy zany e. Inona raha no mitazona any reto? Miongota lesy tsy mihetsika misy na dia kery any za. Ahoana ary zany? Zavatra mipetraka fotsiny nefa tsy mety miala. Enjany ty marina. Io ndray fa miverina le kotrokorana mainandro. Tena misy zavatra hafa ty toeran'ity zany ka. Marina tsotra ny miovotrovotra daholo le vato la etona le tandrokomby a. Manomboka mihetsika koa le lamba-jako mena be manarina le razana amin'ny fono. Inona rety Andriamanitra? Ai, misy zavatra may be henoko zany. Mbola tsy nahita toy ity marina. Aleo miala aloha dia fa na dia adina fa sao dia maty mialoha amin'ny fotoana ahitana ny marina eto. Asiako azakazaka mafy. Eto fa tsy hay izay zavatra izy io eto tsy maintsy mbola hiveriny eto andray andro any.
fotsiny izany fa tsy misy lala-masaka azo arahana. Oay, ary aram-bady be nge atao ambany ato izany e. Zao ve ny toerana niasaka izany reny mafy toy ny soavaly teo e. Sura fa tsy olona reny nama, tena tsy olona reny e. Oay le ty e, saika latsahany varatra tao ara nisy kely marina. Tena teo amin'ny toerana nilako mihitsy izy izany. Mbola tsy toro olona zany no voaty e. Aleo mody aingana amin'izay fa sao dia menimenina oatra loha tapaka ho rojo. Mbola tonga saina ihany ianao ny ray andro any. Ho tsapanao amin'izay fa marina ny zavatra rehetra nolazaiko. Mbola ndray andro any re zany ry dadabe a. Mbola raha mala aloha izao masaka tapoko manontolo. Tena efa tonto mifanafody le kiala kely ty marina. Averiko aminao fa tsy maintsy ho rava-dolo ireo fananany raha mala ireo ndray andro any. Ary iverina amin'ny fokon'olona ny fananany. Ny anao kosa zavatra tsy isy ka. Efa fon'ny fokon'olona ve dia ho alaindray. Hoatray ary, iza kosa mandondona izany. Andraso vetivety eo aloha hoe dadabe a. Oay, joro. Dry, finina koa ty mahataitaitra anao. No everinao fa dahalo ve? Tela be anao tsinona vao tongako. Dia tsisy bonjour akory ve akia? Tonga soa re. Mandrosoa fa aiza koa dia eto ambaravarana eto fotsiny e. Dadabe marina. Mbola mijoro tsara ange izy izany na dia efa fotsy volo azy e. Manaja anao tompoko. Ahoana le roa. Salama tsara ve dia arabaina aloha izany tonga salama tsara na dia efa tara azy. Dadabe koa izany tsy. Mba tara kely fotsiny e. Tara be mihitsy ko tara kely fotsiny ahoana koa. Mampitebiteby olona fotsiny. Fa taiza ianao io izao vao tonga e. Sady amin'izay tsy mandeha mihitsy ny finday anao. Mbola mafana velo ny rona koa e. Andao aloha hiarakinana dadabe a. Sady mba mazotomany ery izao fa eto anao ko. Maro zany le roa. Fa le hena ray tsy azony alaina. Spesial ho ahy iny. Ny tonga re dia maka toeranareo mianaka fa ho karakaraiko vetivety a. Sady efa tena reraka mihitsy aho zany ka. Fa leo aloha isasan-tanana kely a dadabe a. Dia izay ny antony nahataraka ary dadabe a. Tsy tiako atao eo mason'ny rojo fa sao dia tsy ho zaka ny sainy amin'ny maha-mbola tanora fanahy azy e. Marina mihitsy izany zavatra lazainao izany. Tamin'ny fotoana niandry anao teo mantsy dia ahoana? Reny voalazako taminao reny ny resaka ny fanaovanay teo. So fa nanapa-kevitra tsy nitantaran'izany ianao. Ka inona ny vahaolana tokony atao amin'ny fanadiovana an'ity tanàna ity ry dadabe a? Efa ela mihitsy le rony dia anatanteraka an'izany zavatra lazainao izany a. Ny olana angefany dia tsy mba manana mafana fosy sahazavatra ary vonina ny atrikady a. Raha ny amin'izay indray ry dadabe dia aza matahotra ianao a. Efa eto a inspecteur Joro manana fepetra rehetra takianao hifanampy aminao. Dia misaotra anao indrindra amin'izany le kely ty a. Na zany aza misy zavatra maro mbola tsy fantatrao ka ny tsara angamba dia aleo tsika hivoaka ny an-tsahany dia asehoko anao ireo tsara ho fantatra mba ahafahantsika manomboka ny raharaha. Tsy ho vita mora nefa izy ity fa mila manana faharetana ianao a. Tsy olona zany dadamora. Efa vonina amin'izay zavatra rehetra mety hitranga. Fa ny indro kely fotsiny dia ahoana le roa? Misy zavatra hafa mihoatra noho ny fahatakarany olombelona inge ty zavatra ity dadabe.
Araka le ny tantaraiko taminao reny, ahoana ny edivantsika amin'izany? Ka zay indrindra nitondrako anao hivoaka kely aloha hanazavako anao ny zavatra tokony atao. Melohan'izany anefa dia ary io daoly aloha resigarany aminao reny, toy izany koa ny laberana atsakosinao iny. Hatray marina, finina koa ny idiran'izany dadabe reny ange ny fangalana risika amin'ny zavatra atao rehefa tia isaina zavatra lalina koa dia mifoka sigara kely dia tafiditra tsara ary misokatra be ny saina avy eo. Eno tsara. Mihaino anao mahatonga ny fahavalontsika hatanjaka mantsy reny, satria mandota ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika izany. Fantaro tsara fa izay misy vy ihany ny ray sy ny andrembe. Misy fanasarobidy avy amin'ny Andriamanitra mantsy ao amintsika ao ka ilaina kolokoloana tsara. Eny marina ry dadabe sady ohatrany sepotra be izany ange ary dadabe raha vao miazakazaka nefa dia tena tiako mihitsy io ady mifanenjika io sady tsy vitan'izay fa tezitra mihitsy rojo raha vao mahita mifoka sigara. Ange dadabe dia izao inona no mahatonga ny vato tonga dia mazava be raha vao misy fetsika ataon'ireo olona ireo, ary iny ny vato raha ny fahalalanao azy. Ny zavatra tsy takatra ireo mpanompo sampy izay tarehan-dramala ireo ange ry-joro dia ahoana? Misy karazana vato izay iambozona andry zareo. Tena vato sarobidy io any amin'ny ramala ireo no mipetraka, ary izy ihany no manafina azy, ary tsy azo nizanizaka tena ka raha hoendry zareo dia zarainy ireo. Izany hoe misy olona eo amin'ny 5 eo ambozon'ireo vato ireo, ka rehefa mifanandrify amin'ireo vato mazava hitanao ireo le vato iambozona dia miteraka hazavana. Izany hoe tsy resaka fanahy zany ioko. Zany ka inona zany no mahatonga an'ireo vato ireo tsy mihetsika mihitsy nefa dia vato mipetrapotsiny izao? Tsy vato mipetrapotsiny izany rehefa efa mizay mihitsy ny maizy azy, ary izay no mahatonga andramala mba keny sy manao izao fombafomba rehetra izao mba hitazonan'ny olona tsy isaina fa ary tsarobidy ireo vato ireo. Ny tsy mbola elany hatramin'izao mbola tsy hitany hoe amin'ny fomba hoana ny angalan'ireo vato ireo, na izy aza mbola tsy mahita vahaolana. Dia ahoana ireny kotroka sy varatra mainandro reny? Ahoana koa reny rahoana amin'ny tambolona sy ireo razana amin'ny fono matevina, taolan-jaza, sorona omby? Iny amin'izay misy hery afakoatran'Andriamanitra tokoany eo, ary tena mamaly azy tokoa satria manaiky izay rehetra mpanaoviny azy. Fa ny tsitany hatreto dia ny manala io vato io amin'ny toerany, tsy avelany alain'izy an'izy io, ary misy fampitahorana lehibe ho an'izay manarana maka an'izy io. Ny olona koa moa tsisy samaka satria matahatra ny hery ananany. Efa nisy resaka natao nisy ny miaramila ndray andro hoe raha vao azo ireo vato tery sarobidy ireo dia eny izy ny lasa miaraka amin'ny harem-behivavy. Io ilomatra eo izany ty tanàny ty sy ny olona rehetra. Tena tsy misy manaky an'izany kosa eto dadabe nahoana no atao an'izany reto fokon'olona reto? Ary hitako eo angery zareo eto memahantra hatrany hatrany any ary ahoana reny olona teny tendrombohitra mahery mandeha ohatry ny soavaly reny? Tsotra fotsiny, misy sakafo mendramala ho andry zareo zay mialohan'ny fotoana tongavany eny. Efa feno toton'olo tahaka ireny hodomen'ny mpomason'ny dalo ireny amin'ny mitovitovy amin'ny herin-drongony. Avy eo lasa matanjaka be ry zareo, avy eo tsy matsiaro marary na mandeha aza tsy henony akory, fa ramala ihany no mitsabo azy. Ary maro tamin'ireny olona hitany sereny no vehivavy mpampisaly irakiraka.
hitanao reny lavadavaka marobe amin'ny tendrombohitra reny. Nisy volamena sy vatosoa daholo reny, fa tsy nisy fokon'olona nandray na dia iray aza. Anakepoko ramala daholo hatreny amin'ireo teza tanety ireo. Efa tena tsy rary mihitsy ange zany ry dadabe. Marina e, mila mitady hevitra maika dia maikitsika fa raha zao no mitoy hitsaly tanteraka amin'ny fokon'olona eto. Na antovavy eto an-tanàna aza ange dia mariny tsy manambady fa ataon-dramala kilalao e. Misy aza izay tsy manaiky azy dia lasa mivoaka alina fotsiny zao. Mandeha mamosavy re dia ao no mamono tena fa andefasan'ny fanahy ratsy amin'ny alina. Teny efa tsy valahara mihitsy nge raha io ramaly io zany ry dadabe e. Fa hono ary maninona ny rojo no tsy ataony? Matahotra izy ka. Inona no antony? Ndao hiakatra etsy amitsy tendrombohitra itsika dia ho voavaly ny fanontaniany sy. Tsy azoko. Ndao fotsiny aloha e. Hitanao tsara ty lorano mivoaka avy ato anaty tendrombohitra ty. Aiza ny adio an'ity rano ty marina. Aleo aloha isotro kely fa tena mafana ny andro. Fa maninona? Aza mianakendry misotro an'io rano io sao diran-doza eto. Fa ahoana ry dadabe? Rano madio be ange io e. Ka hidiran-doza ahoana? Jereo tsara ireo ambanin'ny rano ireo. Jereo koa itsy tapa-kazo fony lamba mena itsy. Tsy vita an'izay fa miakara kely ianao avy eto amin'ity vato izay teny ivoahan'ny loharano ty. Dray le ty toa misy razana kely mifono lamba fotsy dia mifono sase fotsy. Avy eto amin'ity fivoahan'ny loharano ty mihitsy le izy no apetraka. Fa ahoana zao ry dadabe? Inona daholo ny dikan'ireo? Reo no mahatonga ny olona rehetra manaiky andramala. Be manaiky ny anarana iantsona fitambarandreo. Zany hoe zay rehetra misotro rano miainga avy eto zany dia tsy misy afaka andahan-dramala daholo ny izany. Zay mihitsy. Ary tena mahamora ny asany tokoa zany. Raha vao mahita olona miondrika miarabazy ianao eny an-dalana dia trahatra an'io be manaiky daholo zay. Ka andoranga tonga dia sorona. Ndra solo fa misy paikady tsy maintsy arahana tsara vao manao an'izany sika. Indrindra fa amse tonga dia mifototra amintsika ireo raha vao tsy mitandriny tsika. Tsy azoko. Fa mbola misy inona indray andrasany e. Andao aloha atoroko zavatra hafa indray ianao. Vita izay fampahafantarako anao ny zavatra rehetra izay dia hanomboka amin'ny fanadiovantsika. Tena be zava miafy nyity tanàna kely ity izany dadabe. Be dia be mihitsy. Dia hono eny. Ahoana zany ny andaminana an'ireo vato mazava ery tendrombohitra ireo? Mila mina tsara aloha. Efa misy zavatra dineko ihany mikasika an'izy io fa lazaiko eo amin'ny sehan'ny manaraka. Ny tena marina dia any amin'ny sezinandalina manokana mikasika amin'ny fianarana zavatra maro na isy manao serasera no antenaiko avahany olana io. Mbola afaka 20 andro eo mantsy vao tsy nambolana izay eritreretin-dramala angalana an'ireo vato ireo. Melohan'izay dia misy ny fiomanana ataontsika ary tsy maintsy azontsika melohan'izay ireo vato mazava ireo. Tena tsy napolisy aty zavatra ty marina ry dadabe. Ilaina tsara mihitsy eo amin'ny fotoana farany fahazamaika se. Ny mety atao se mantsy zao dia manomana ireo mpiara-miasa amin'ny se hidina ty amin'ny fotoana voatendry ary tsy hiditra amin'ny tanàna avy hatrany izy ireo raha tsy mahazo baiko ka atoroko ase ny lalany idirany sy ny toerany ifenany. Be tetika koa nge dadabe izany. Tsoriko am'se fa efa 10 taona zay no nanana fikasana andravan'ity ramala ty. Zay nge mbola tsy tanteraka satria tsy nahita namana mahatoky azy itokisana.
izy mantsy be dia be ny miaramila zay fomba fifezany daoly. Ka rovina ary no anombohana an'ity mission ty ry dadabe a. Rehefa azony sity tsara ny programa fanafiana dia afaka 3 andro eo. Ao anatin'izay zany manao ny paikady rehetra tsika. Avy eo iseny tena mamita ny ady anaty akata rehetra fa za manara-masony ety ivelany rehetra tsy azo atao fantatry rojo mihitsy aloha satria mbola miaro any ramaly izy a. Arono raha no aveza zany no sotrono tiry dadabe no tsy tratrony be manaiky ianao a. Dre manana lavadrano ambandriana ka amin'ilay trano kely mitokana io. Tsara hidy tsara ary tena tsy misy mahavany io na dia rojo aza. Sao ma tsy misy mandrara kody. Enjana indray zany marina. Mahery ianao ka. Sofa tsy misaraka amin'reto fitaovany reto apetraka amin'ity koly efa nomaniko ty aloha ty micro ty tsy ho ampoiziny mihitsy mantsy sao. Hatreto aloha dia mbola tsy mahatoky tanteraka anao rojo satria mbola tratry ny fandemena avy amin'ny ramaly ianao. Noho izany tsy maintsy maily tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Ny fahafantarako anao dia mpanompony ramala. Tsy maintsy faharanana ny tantaranao ramala fa mijaly ny vahoaka eto amin'ity tanàna ity fa nga ianao rehefa tonga eo amin'ny fahefana dia ambotro vahoaka giazanao daholo ny fananany madinika. Ary eza ho le peratra ny lazainao fa toa tsy nentinao mihitsy Ka vera nge le refo ny tanana dia tsy mbola vita zao aty zao vo amerina ny refo ny tananao. Ianao kosa dia tsy mitandrina mihitsy ka. Za so efa mba nanantenany anao peratra volamena. Aza matahotra re ianao fa tsy maintsy vitako iny fa ty aloha misy koly volamena omeko anao amin'izay mba tsy tezitra amiko ianao Oay Maninona? Tena tsy namposiko. Izany? Tena tsara izy zany Dri fa somary mavesatra kely izany fatony izany. Na izany aza tena tsara ty ve tsy lafo be. Fa nga zany azo resany tiako fotsiny ianao dia izay ataoko tsara izay omenanao rehetra. Misaotra kitsoro manaraka kakandrojo zany aloha ny mission voalohany hoe dadabe tsy azoko dia hoe hoay zary izy mandeha ty anaty ala mangina ty sofa nasiako micro iny koly anaovany iaenona an'izay resany rehetra. Dray marina tsy reto izy raha tsy mierikeryka be. Tena misy zavatra feniny izy zany. Alaiko sary tsy mijany izy aloha angalana profo mivangana koatra ny feo. Hoay razo hoe iny eo fa nivily eo amin'le aram-bato. Aleo mandeha mahafiaingana dia manatona kaikikaiky kokoa amin'izay mahazo tsara mifandraisam-peo amin'ny micro eny amin'ny tendany iny. Fa maninona ny taraiky be ianao vao tonga rojo Ka tsy maintsy navelako nandeha aloha vahinay vao nandehako. Ianao ihany dadabe fa tsy manaiky anao. Kisay indrindra ngeny ny tsoko anao
Ty aloha misy rano namboariko fiarovana anao, tonga de sotroy. Meoary ka ina netsonao ary? Avy aiza marina moa iny fa inonao iny, ary inona ny tena ataony aty e? Lozy ty marina, ampahafantariko azy ve hoe olo tiako trova. Ndro tsy lazaina ka dadabe angeno atongavany ety e? Ze marina lazaina rojo enao ve de tsy ahalala ze antony atongavany iny atika tre? Dadabe angamo mety mahalala marina mikasika an'izany ko. Ka zao no izy ary, ataovy ze alalanao ze atondihany aty. Hitako mitady ho hafahafa matsy le zalahy iny, ka mampitandrina anao fa raha tsy ampahalalanao any programany nefa misy zavatra fataony de ataoko mahita ianao ataoko angamba fa fantatro tsara ny heriko sy ny verovany masina ary ny herin'ny vato masina eny an-tendrombohitra ary koa ny fiarovandreo razana. Aza manao an'izany mora mala, aleo fa ataoko izay ahalalana ny zavatra rehetra ataony e. Milaza vaovao aminao raha vao misirika kely. Ka izao Ie. Hitanao ty ody amin'ny tavoahangy kely tikatra. Maninona iny? Ataovy amin'ny sakafo hohaniny io andemeko ny sainy aloha fa mitady ho ratsy. Rehefa alohany atory de fahafazo any tikatra ny lamba rakofany. Amizay azoko idirana ny tontolo mifanahany amin'ny alina. Ka raha vao mitady ho ratsy io, ho faiziny masina. Ie ndrery ngiara-mala, aleo fa ataoko izay rehetra sitraka ao e. Manaraka izany koa rojo de izao. Hoe ahoana? Hitanao tsara le volamena milanja 30 grama vao azoko tamin'ny zoma iny. Raha manaiky ny fangatahako ianao de omeko anao iny. Fa inona aloha le zavatra angatahanao sao de tsy vitako e. Tsotra fotsiny Hoe ahoana? Mila manaiky ahy ianao ary alaiko vady. Ka tsy aleo aloha andinika kely Eny ary moko. Nefa aza atao ela nefa zao ny fataro raha vao tsy manaiky tsotra ianao de hainao tsara ny herin'ny odiko tahaka ireo zazavavy maro eto an-tanàna. Eny re raha mala, ao fa andinika tsara aloha. Zay ary fandeha mody am'izay. Aza misy alatsaka ny zavatra nasaiko nataonao Eno Atray, saika adisoko. Hoe ahoana? Tandremo fa fadiko sosy voanjobory ary tongolo reny fanafody reny tonga de tsy misy mandaitra reny na ray azy. Voaraiko ny afatra raha malafa misotra ary aloha mandeha am'izay. Mila tonga aloha ao an-trano mba tsy afantaran'ny rojo ny programako. Ilaina fenina hatramin'ny farany matsy zany. De saizay ny resaka ny fanaovany rojo sy ramala ary dadamora. Inona ny dingana manaraka? Tsara mihitsy le fitaovana, sady mazava tsara. Tena hita mihitsy hoe manam-pahefana ianao ko tsy ho afa-mialina amin'io ramala amin'ny fotoana farany. Ka zao no tia ataontsika eo ianao mody matory be aloha. Za kosa voaka avy eto amin'ny varavaran'ilany. Tsy fanena amin'ny rojo mihitsy amin'izay. Efa misy fanaraha-maso ataoko any vilany any mantsy satria misy karerana be lefa vaky ery atsamy tanàna ery. Tsy ho azony zareo alaina nefa raha tsy miandry mibaiko andramala. Zany hoe efa raisi-potsiny sisy. Ka anio anio arivo. Efa mbo zatra tamin'ireny ihany manko fa iny ianao rehefa vitanao mikasika ny rojo eto de asory am'izay lehibe manaiky ireny-tao rano. Am'izay manomboka tonga saina tsy kelikely no vahoaka de azo namantsika. Efa misy tetika hafa ihany koa nge nataoko Reto jereonao.
Taratasy fitoriana maro be reto, milaza fa solokon'ny fananan'ny fokon'olona Ramala. Sonisy isandrasana amin'ny vahoaka hatramin'ny trano be Andramala io ny tanimbary, ny tany kininina, ny omby izay inoko fa tsy misy taratasy daholo reo. Rehefa tonga saina tsy misotro rano aveny any toa vato tsony ny olona dia miamisokatra ny sainy, avy eo tsy mety ho baikony tsony ry zareo. Avy eo amin'izay miresaka amindry zareo tsirairay, ho fantany marina ka tsy maintsy hitroatra izy ireo, ary eo mora amintsika ny ampanosiny ny taratasy. Ao anatin'izay dia hanomboka hisavoritaka Ramala ampiasan'ny miaramila. Ny fokon'olona nefa efa namantsika amin'izay. Zahay mihitsy aleo andeha amin'izay fa samimba mihity ny anjarany misoloha akanjo iny azifa efa ry midina tsinana tanàna iny rojo. Reraka mafy angambo joro izany, tsy rety izy raha tsy matory be mihitsy. Aleo aloha karakaraina ny sakafony dia atao le zavatra nafaran-Ramala. Izao fa mitsatoka ao amin'ny varavarana. Mino fa lasa saina be ao zao izy. Sofa efa misy sakafo mafana ato. Tonga dia karakaraiko aingana aloha ty hody dia foaziny izy avy eo. Sady efa noana zao izy io. Efa miray atoandro zao ko. Zay ao tsara ty. Atao amin'ity vilia bakoly ty ny sakafony. Fontosana an'ity totonody ty andemena ny sainy. Ary aleo mitsaiko moramora dia tairina amin'izay. Mipetra vetsy somary tara kely so fa mbola mafana ty sakafo ty. Fa manina ny jerenao ny tananao? Tena diniko ny nanasa tanana marina, ny lokanao anefa misy enomby. Vetivety fotsiny aloha eto amin'izay. Fadray marina, tena voadonako daholo le sakafo. Paritaka tamin'ny tany daholo, tsy nisy nijanona na ray aza. Tena loza marina, fa ahoana akory joro Ka voadonako fa nga misy hoe ahoana e. Ireo reto vilia vaky daholo. Ndeha ho any amin'ny dadabe aloha zany hinana mangahazo misy ronono fa tsy milaminy ity ka. Aleo ary aloha anangona andreto dia andeha tsika e. Ataondra mala mahita anio. Tsy mahomby ny tetika. Hitantsika eo indray ny rariva aloha zaniko. Io fa lasa saina. Ianao indray dia tsy ahazo azany rojo Na izany aza tsy mametsiny ianao fa tratra ny tsy fidiny ianao. Aloha miafina tsara vao mihetsika sao dia misy miaramila an'le Ramala iny eny amin'ny loha rano Andohavato sofa misy an'ity maso lavitra ty manampy abetsaka. Io tokoa eo marina. Raha sy hodonako kely avy aty atsinanana dia miakatra moramora. Rehefa misy miaramila toy ireny ho dadabe dia miandry kely fa tsy maintsy mialy io reny. Mijery azy olona mitady anotafady mantsy ny joroany reny io. Ary efa ela zany ry zalahy reny no teo rehefa mangorona entana sahady reny fa lasa. Avy alao tafidina tsara eny amin'ny tanimbary aloha vao mihetsika. Sao mantsy manao tapody fohy ka hanahirana.
mandeha mihitsy angery zalahy zany. Zay ve nama dia ry ambany ry sahady. Aleo mihetsika amin'izay ka. Tena tsara mihitsy ty karierana Beril ty. Efa reto mipotra reto daholo zalako. Vola beko andray reto marina. Aleo miandry arivariva dia alaina moramora. Eo elisandry vahoaka kentrina. Arena be zao ve ho zaraiko aminareo? Tsy misy io tsy sorona mitoerany mihitsy aloha fa avy aloha eo sokirina moramora raha riva. Efa tonga taloko raha mahaly zany marina. Nefa to mijoro fotsiny izy zany fa tsy manao ninonino. Sady ohatra mitsekitsiky mihitsy angenga amin'izany. Saotra ny jory ihany aloha amin'ity maso lavitra ity. Amin'izao mantsy mba tsy mirotoroto. Ino fa lasa hoadra izany afalian'le rangahy ty marina. Misy zavatra tsara hitany aho matoa izy manao an'izao fetsitra izao. Ho diso fanantenany eo elary le mpamosavy lahy ty androany. Avila aloha azo ritany le magri vao miala eto. Jerena tsara fa sao dia manao tapody foy. Hoay ireo olona miandry azy ery marina, mitondra fitaovana avokoa. Reny zany dia karama vary masaka fa tsy misy afaka manoatra na ray aza. Tratra be manaiky daholo. Tsy maintsy misy farany letsiny raha tsy atao raha mala ary aloha miala eto amin'izay. Dia mandeha mijery io kariry io. Angonina ato anatin'ity gony ity daholo reto fanafody reto Hoy dadabe hoe amin'ny olona mahatoky an'Andriamanitra dia tsy misy hery ny tongy, fa ho an'ny olona manaiky azy dia mahery. Zay. Reto tavoahangy reto indray izao dia manaraka ty razana kely mifono sasety. Ao tsara. Madio tsara amin'izay ny rano makeny an-tanàna manomboka an'io. Ho diso fanantenahany io lary le mpimazy ty manomboko izao fa mba tena razana marina ary ve ty sahony. Aleo rangaha vahana hitana an'izay ao anatiny. Vadray le ty to vatan'akondro ty izy. Misy tavoahangy kely fotsy ato anatiny. Tena be ato tokoa nge raha mahaly zany. Aleo midina amin'izay rehefa azo reto ary tsy nanana rino rarahana petrolina dia dorana. Reto fa azo daholo. Marina tsy efa ilanjadimanjato grama zany Beril zany. Foana mihitsy ny karera. Ilo malava raha mala tsy efa nanana trano lamo hoe mba mivavaha. Zao dia efa manomboka ho rava tanteraka ireo arina nangalalina tamin'ny vahoaka ireo. Aleo miala amin'izay fa mita mission manaraka indray. Zay marina lazaina rojo
Aza mba za mihitsy no amarotanao sakabelo eto. Ka tsy hitako intsony izay lazaina aminao Ramala. Tsy misy zavatra marina ankoatran'izay nge? Eny ary, mbola tsy nandainga tamiko ianao. Fa izao, ahoana le fangatahako aminao? Manaiky ny alaiko vady ve ianao e? Ka zange mbola nasainao namitahiraka dia tsy nanana fotoana nieritreretana an'izany akory. Eny indray ary, omeko fotoana eritreretana tsara ianao. Hiadana ne ianao raha manaiky vadiko e. Hialetitsika ary hitondra rem-behivava, hanorina fiainana vaovao. Sady zany e, vao nahavita namaky karierana berila vaovao e. Zany ve Ramala? Ndraso fa ho hitantsika eo ary e. Fa aza tairina aloha amin'ny fotoana mihitsy aloha fa velao andinika tsara. Izay fa aleo amin'izay andeha. Amin'ny manaraka indray miona. Ndao ary. Ary to mitady atoro vao naheno hoe nahazo berila. Aleo andeha haka ny harem-behivava amin'izay. Sady efa midimy sasany arivo zao. Ary maninona ary ho any mponetony somary lasa mialangalana amiko zany. Sady tsy mirahaba, tsy miondrika rehefa mahita. To mijonjona fotsiny zany daholo. Ny sasany aza to manao ratsy fijery zany mihitsy. Fa nisy inona ary. Esy, aleo rapitso zany dinihana fa andeha haka an'ireo berila eny amin'ny kariera aloha. Zavatra sokirina amin'ny hazo fotsiny ireo dia miala nge. Amin'izay tsy misy tritra mihitsy na kely izy. Mahay ihany aloha le mpiady vato eto tanàna reto e. Sady mahay manaraka lalam-bato. Amin'ny herinandro indray makamena vato ary ambody vato. Sady volo-kadradraka anio. Ataoko majifa mihitsy aloha ny hareny eto vao miala eto aho. Ny olana kely fotsiny mantsy zao dia miangalana an'ireo vato mazava ny tendrombohitra. Tsy azoko mihitsy hoe inona ny mahatonga an'ireo vato ireo tsy mety miala eo e. Hoay lentia, fa nakaiza daholo ireo berila efa nipotra teto. To tsy misy tsonina ray azy. Lozy zany. Very amarina mafy. Iza ndray ary nanapoka ny fananako tato marina. Tsy ory zalahany ady reto mihitsy aloha e. Reny ary matahotra fadira novana mihitsy ko. Aiza morotsy teo e. Ry manasa lambry eo. Aleo tsy ampaina aloha hoe nanao ahoana ny firesahany hiasika ny Ramala. Taoriana lena ny soroko an'le mpiamanaiky tery andoha vato. Ary manakaiza ary zay da nanamitsy. Efa misy fotoana ve sa ahoana? Loro! Fangasana akaina ianao? Tia hitanao aho dia nakaty e. Sady mba maka-rivotra kely e. Ka manatona ary akaiky fa tsy hainoko tsara ny resakao e. Manety ve manko ty ry andrano ty? Eny ary ko ho avy e. Esoriko mihitsy aloha ty kiraro ty dia rarakely fa mafana be zany aho. Kina votometinao? Ahoana marina fandehan'ity Ramala iny e. Tao manaiky azo daholo inge ny olona rehetra.
ka iny manana hevitra manokana sa Nakaiza ahoana? Miondrika rehefa miara maniraka izy dia mandeha daholo fa tsy misy samy mamaly. Ary ianao ahoana fifandraisanao aminy? Toa hoe efa saika haka vady anao hono izy. Maninona tsara hoe zoro? Zany ka. Ila antitra be iny ve? Mitovy amin'ny dadabenga iny e. Na omeny arena mandivotra aza tsy mila nino izany. Ary iza koa niondrika iara. Mpanjaka? Olona ratsy toetra be iny. Fetako iny raha mba zany adalaina iny marina moa. Sady tonga dia alazako aminao mihitsy raha vao ratsiratsy toetra. Maramena mihitsy rojo miteny an'izany. Tena naomba ho fanesorana lehibe manaiky marina. Fatokariana Petro? Ao a? Menamena be mihitsy ny tarehanao. Ianao tena mazotra. Dia anaingana aloha azo daholo rehefa lambreta sady nanapatezitra teo. Ok madama, talentako ange zany e. Hitako eo ary. Dia izay ny tantaranay sy io Ramaly io ry Joro a. Nitanterahany mihitsy le hoe raha vao mitenina mitsabaka amin'ny asana dia ho alana sy ho fahavalonao. Ay ve? Hafakely indray zany ka. Tena nanao sorona zazakely marina ve io Ramaly io e? Tsy nanao sorona zazakely zany izy fa zao le fandehany. Nisy zazakely zay maty teto an-tanàna. Tsy hay hoe zanak'iza na zanak'iza fa nahazendana ny fokon'olona mihitsiny, na andrasana tao amin'ny birao ny fokotany. Tapoka teo anefa maty daholo ny jiro rehetra. Ne sahabo 10 minitra tao reny zay mirehitra indray. Dia akory ny atairan'ny olona fa tsy teo tsotra le zaza maty. Afaka herinandro dia gaga ny olona fa teny amin'ny fanasinana teny tendrombohitra no hita ny fatin'le zaza. Saingy tsy sy ny teny ny olona naray aza fa natahotra ny Ramaly. Efa tsy teo tsotra ny mason'le zaza roa ary tsy tao koa ny fony doriny no an'ny biby reny. Dia navelan'ny Ramaly teo le zaza maty fa tsy fonosiny. Ary io mbola hitany se io ny taola. Mahagaga zany ka. Ny mpanompo sampy-mila rena rehetra zany zaza velona no atao sorona fa ity kosa indray dia zaza maty. Sao dia mba tsy tena maty ary le zaza e. Ohatra hoe torana naharitra. Tsy hay tsony zany e. Zay aloha ny zava-nisy. Tsy mazava e. Tena tsy mazava zany. Ka nanahoana aloha ny dianao e. Ny mantsy efa milamindamina tsara araka ireny programa ireny e. Tsy efa hitanao ny ova ve ny akamaroan'ny olona. Ay ve. Dia jereny sery eto anaty lamby reto. Ay. Tsy berila ve reto ry dadabe. Ary kasa vitan'ny Ramaly atao kory raha taraiky. Izay ange ho any mahatsara le misy mpiara-miasa sasy matoky. Na ny fokon'olona rehetra aza ange efa misokatra daholo ny sainy. Reto koa, reto jereo ny se tsara. Aiza hoe? Resy lahatra daholo ny olona ary efa vonona hiady hatramin'ny farany. Ary any amin'iseny no mitodika amin'ny masony rehetra amin'izao. Nanao soni daholo zany ny olona rehetra. Mahalalaka ny lalana. Misy eo manaraka indray zao dia eno tsara. Miaino anao mon colonel. Aza manany any eo mosea. Za ampiresaka ny Ramaly ary taritika hivoaka ny tanàna misy azy izy. Tsy maintsy anaraka mantsy miaramila amin'izay. Ataoko izay resaka fampandriana drisa rehetra
Zay kosa amin'io a efa miomana ny fitaovana nitorana ny tranony Ramalavaria atsimo. Rehefa eo an-tanàna mantsy izy a tsy mitondra ody mandeha zany, mila aingana dia aingana se a. Ary rehefa hitako fa mainy trano a dia miala mora fotsiny a. Tsotra kely zany e. Dia roviana zany no atao? Ny otolakandro eka tsy mangatakandro tsika. Fa inona no mahatonga anao miteny hoe andoro ny trano? Ao mantsy ny fifandraisan'io dire tandrombohitra. Ka rehefa may ireo ody ireo, toy ny moara, ny dadibe, mpanjaka be ny tany, fitaratry ny masina, ny akanjo masina sy ny sisa, dia tsy afaka anao nininona tsony izy. Mora amin'izay ny anafika iny tapo-tendrombohitra. Eny marina, mazava tsara. Raha polisy ianao dadamora efa commissaire divisionnaire ohatr'izay a. Mahomby daholo ny tetika ambony latabatra rehetra. Dia lasa ambaniko indray se amin'izay. Zay tokoa. Dia lasa manao salut anao indray a. Ohatrany tsy mety zany fa aleo mijanona dadabe ihany ianao e. Dia kely tiako be resaka tsy. Andao ary io mane. Dry. Ary ataonao iny ny berilla ray iny. Dray jony tavoangy ty. Azoko. Miantso ny namana tany an-drenivohitra mikasika io vato mazava tsy mety miala io dia natoron-dry zalahy hevitra. Ny zavatra maromaro izy atambatambatra dia atao eo amin'ny fotony dia somary etsehana mora dia miongotra ho azy eo daholo ireo. Ka aizy le izy efa atao anaty tavoahangy ato e. Mahery be ohatran'ireny asidra ireny. Ravikazo maromaro misy asidra sy mangidy, zezim-bazaha, dia vinaigre, dia sira, dia alkôla. Mba tsy hitako indray zany. Ary anao inona ty antranoko le totombitany ty? Tsy efa niteny tamilamo aho hoe fahavaloko mandrakizay ela raha vao mitsabaka ny asako. Kalma tsara aloha elay. Andao aloha ivoaka kely rehatsy amin'ny tanàna fa misy vaovao. Miaramila, tsy miala lavitry nareo fa manodidina ahy. Tsy azoko antoka mantsy ty rangamy taonataonany ty. Tsy misy anao inona ny laletsy eo a. Ka tsy mazavy zao atondiany lahy zao e. Hatr'izay elahy tsy miresaka amiko ka zao elahy vao misary gaiga ty. Fantatry ny olona namaky ny karerana berilla ny lahy. Maninona hoe ty zany e? Fa hoana no afantarany lahy zany? Ka elahy nge namako dia avotako e. Hitako ny endriny ary raha vao nahatazana ary zalahy dia nirefatra ny tsoka. Latsaka tamin'ny torana nanosirany ty. Hoay le ty e. Tena le fananako ty. Dia iza le ty nanao an'izany a? Ty aloha meko an'lahy. Fa lazao amiko hoe iza ataoko mahalala zany. Tsy lavitra tsika izy. Olona eo ambany fiadidiany lahy ihany. Aleo mena baika eo mitsanga tanana amin'izay joro. Tena anaganako tanana Ramala mba e. Tomboka amin'izay ty fefa manome signaly dadabe. Ze marina lesy lazaina. Aleo ara-vatonomiko ny anarany. Ry zareo ery hoay le ty e. Jereo mirehitra any lahy. Tena ry zalahy naka ny berilla teny amin'ny karera zao nanao an'io. Tena tsy amelany lahy fa mailomailo le ty a. Hoay le ty e. Vonjeo ry zalahy. Vonjeo fa mayo daholo angely ty ny heriko ray manontolo e. Overy ato andraso ny lahy eo raha mora fa mbola tsy vita ny resaka. Atoro ihany misy azy sy ny anarany. Lasela fahinny amin'ny mialo. Veloma mandrakizay tsy misy tany ire alina tsotro zao. Ary tsy miona amin'ny lahy raha tsy amin'ny fotoana farany. Aleo mitsoaka amin'izay fa vita ty. Tonga dia mahitsy any atsinanana dia tsy tazana. Ny mason'ireo mantsy zao mbola ao amin'ny trano maio daholo.
Tsy maintsy misy faraletsany ratsy atao ramala. Ety ambonin'ny tany dia efa misy ny afo be ho an'ny ratsy fanahy. Ary aloha tonga dia miakatra ireto tamin'ny tendrombohitra amin'izay. Mino fa efa lasy an'izay dadabe. Tongotsika mianaka. Ataovy amin'izay ary le zavatra fa zah hitazatazana manandro dia misy miakatra tampoka ety atondrombohitra. Jereo tsara re. Tsy hely ty ka. Ay e, tsara sy vato zany marina. Reto ve tsy efa ho amina miliarany ray. Atao moramora aloha sao dia vaky eto ka ho loza. Zay ka. Miala moramora amin'izay letsy. Miala. Iny efa niala ny ray. Dadamora. Ao tsara ty. Ataovy agny amina foatra misy miakatra reny ambany reny aingany se. Eo tonga dia asiana daholo izy roa. Manetsika ato dia manetsika ny ray. Ho azy eo anefa avitra ny tanàna androany. Iverina amin'ny laony ny fananan'ny olona. Vita momba ny lara malam-pangalatra. Zay azoko daholo reto. Atao anaty kitapo amin'izay dia miainga. Dry ny raso aloha. Ary reto anaty lava-bato kely reto le vato sarobidy hafa fanaondro zareo amin'ny tenda araka ny tenin'ny dadabe rehefa nompo sampeto. Ary raha azoko tsara zany dia le ramala ihany le hitako teto tamin'ny voalohany manao solovolo lava be ohatry ny sarivongana iny. Tena vetsy ratsy. 7 laramala fa ndray andro an'Andriamanitra. Vita very se andao amin'izay ve fa kely ry zareo? Andao ary efa azo daholo e. Sady misy fanampony Raha aloha metrahana an'ireto vato karanga an'ireto solo sy hofisorana andramala ny tahiry an'ireto teto. Tena sura fa ramala zany miakatra zany. Tena mpimaso mivoraka mihitsy ramala. Efa arena be io ve ka mbola izesitiavana ihany. Dia tsy milalatsika dia tsy hitany mihitsika. Miakatra ty tendrombohitra ty marina. Ary to miverin-dalana daholo miaramila teo zany. Fa hoana koa ary zany. Tena nivadika daholo zalahy. Tena zay aho vao mino fa nisy nanala lehibe manaiky teny atoa vato. Tsara vita miaramala. Mbola reo daholo vato mazava telo. Aleo alaina amin'izay fa ohatran'ny tongilana izy zany. Mety efa miala ho azy angamba fa tsy niandro tsy nambolana ko. Mino aho fa efa azo isorona moramora zany. Hoay le ty to vato karangana. Nisy nangalatra koa ny vato mazavako le ty. Very amarina mafy. Tena very. Aiza ny tany alehako. Inona tsony moa zany e. Nde varotra ny ombiko rehetra dia hiala eto. Amidiko koa ny trano be 5. Iza mihitsy ary nanao azao zavatra zao e. Tena planina mipetrapetraka mihitsy. Na ninona koa ary ny tsy tany masina zao zavatra zao le ty. Tady be tsy azo itokisana tsy. Daso aloha isaina tsara. Fa hoana moa ny tonga tapoka teny amiko ramore. Ary vao tonga kely vefatraginy le an'iny dia main-trano. Avy eo izy tsy hita. Ary ahoany ny berileny amin'iny. Fotoana fokoa dia tsy hita ny vato mazava. Sera mihitsy hafa le vahiny ao amin'iny ny fototro zao.
Hatry izay teto rangahy tsy nisy an'izao, na ny vokon'olona aza tsy nisy nikohaka teto anatrehako tsony. Hitako ny hevitra, ataoko mahita ela ramoran'io. Efa nataony se tsara-pirina dolo ve ireo zavatra rehetra azotsika? Na feniko any an-tsaha daholo ka na ny taratasy aza. Ay, efa tsara petraka tsara mihitsy ao amin'le toerana efa nifanarahantsika. Ary mba nakaiza ho ary rojo e, sady tsy any an-tsahany tsy atao trano. Eny tokoa, leo aloha tadavinany fa mbola mamainga izao ny tanàny e. Tsy hay izao izay ataon'le ramaly iny. Fiza kory seza ny tonga salasana landro zany andana hoe jereo. Ramala marina fa hoana sambasambo zany Anginy ala fa tsy elano alehako aty. Aizy ramora. Ao izy ka mandro soa ary e. Fa hoana ramala, fa misy inona ny tonga salasalan'andro izy zany? Mahagaga hoe ramala ny tonga miditry ny tranoko. Inona ny mahagaga n'lany zany e? Fa nga tsy azo idirana atao amin'lahy. Tsy mialon-jafika. Ty inona ary zato atonde ienako soso voanjobory zao lakana iatoko sa tsy matikanina alitya ary tsotra fotsiny. Avereno laisan'ireo aretsary bitiko reto zao de zao. Raha tsy zany de ifakahita eto sika. so de mba diso adresy ary elahy zany. Fangamo elahy ty manana rena sarobidy eto tanànaka. Misy taratasy sa azo tamin'ny fisolokena? Tsy be resaka amin'lahy fa tsotra ny teniko le tia. Rehefa tsy averin'ny lahy mifananako de vitaiko koa ny amin'ny rojo. Sa tsy anazy ty rojo volameny ty. Samy fetsy le ty tsika e. Ary tonga de raisiko alo ty. Apetako amin'ny tentako. Hoay le ty e, tena diso-katsy zay tamin'ity farany ty. Leo aloha tsy tairany ty fa sao de tsy hitany misy anrojo. Tovariana fotsiny e. Hehe. Omeko 3 andro lisany amerenana ny fananako a. Atero eny ambody vato amin'ny 5 arivo. Dily zay ka tsy misy. Ny lohan'ny rojo no ateriko amin'ny vli eto aminareo. Lasa. Inona no nataontsika joro a? Aza matahotra ianao fa tsy sarotra no mitady azy e. So fa nalainy ramaly ny rojo volamena iny. Tsy azoko. Hitanao le micro napetrako tamin'iny vatony le rojo iny. Azoko arahana tsara amin'ity telefôniny ity ny misy azy. Zany hoe misy onde ifandraisana. Ka rehefa kaikaiky kely de misy famantarana manokana amseho amin'ity telefôniny ity. Tonga de andao zany e? Ary aloha entina amin'izay ty basy ty fa eto ny fotoana ilako azy. Ianao mandehana voroa ny fokon'olona de manaraka anareo. Hitanao ty loko fotsy ty? Zay toerana alehako de asiako marika amin'io amin'ny hazo ary amin'ny havanana foana. Rehefa isy sampanana de isy flèche ataoko manondro ny lalana alehako. Fa tonga aloha de anaovako reto akanjo amin'ny maha-polisia reto. Saotra letsy ho avitra ihany ny zafi-keliko marina. Zay fa lasa mandeha ny fotoana. Manontany anao farany arojo e. Manaiky ny vadiko fenao satsia e. Fenao ve rangaty adala? Olona mitovy taona amin'ny dadabenga ianao e. Sady olona alainao vadiko ve za de afatotra ohatr' izao?
Izany ve dia mba fitiavana aminao? Ka tsy matoky saka fa trondro ny lokako. Sady ny dadabe anao angeny nanimba ny asako iray manontolo teto amin'ity tanàna ity e. Noho izany dia ianao ny takalony. Sady efa eto ampelatanako raha teo ianao. Na manaiky ianao na ty dia efa azoko eto aloha ary ataoko amin'izay tiako. La antitra tsy mahay mipetraka. Manjitsy le vasivavy ty. Na tonga eo aza ny arenako nangalariny ramora sy le vahininy iny, tsy maintsy hoentiko manaraka ihany ianao vadiko mazava ve. Zay fa efa kaikange izy izany e. Manomboka mazava tsara ny resaka eo amin'ny 15 metatra eo sisa. Avoaka amin'izay ny basy. Ka fa ao ary raha tena tia ahy ianao e. Inona so dia mitaky. Tsy miva eo zany ianao. Ary fatary tsara fa andro any misatarako ny fiarahako aminao. Ka raha tsy mifatotra ianao tsy fitateraka zany e. Tsy malala ny ramala ve. Tsy maintsy mananjanaka aminao ary manaiky amora ianao amin'ny farany. Mandeha ny fotoana. Tsy hita tena angaty atsy ty. Aza mihetsika mahery raha tsy teo lasa lohany ambondrombe. Onjara olona. Io tokoa eo. Sady efa zany rodorodo zany ny fokon'olona. Tsy mahazo mamaly ianao raha tralatsely ty a. Ay ianao an'io e. Ao. Tonga dia tifiriko ny tongotra ilany io. Patya marina. Nisy ny tifitra ny tongotra. Patya. Tena zay fa tratra ny joro marina. Ikana ny fokon'olona. Aza mihetsika ary le mpanolany ty a. La antitra tsy hisy saina tsy. Vehivavy mifatotra veranga ty no anaparana hery a. Zany mihitsy ve toetra ny olona tonga eo amin'ny fahefany e. Mpangalatra rena sarobidy, misoloko fananan'olona, midongy tanin'olona, manapatra ny heriny amin'ny olona tsy afaka mamaly. Zoro, sofa tonga raha-potoana ianao, tena saika maty ny olona antitra tsy manjary io ah. Ramala, tena tsy vaniny lahy, tsy valahary. Toy ny zanak'elahy angely ty io raha ny taona ny jereny e. Io raha olona, tonga dia fatory dia batao entrana any fitsarana. Sotra ny Zoro, tena saika maty. Alaiko aloha indrojo volamena eny amin'iny. Rama, hitan'ny lahy reto arena sarobidy reto. Berila, volamena, vatoso, vato mazava, kristaly. Zany lahy reto fa ny reto vahoaka reto. Zasy io polisy manoloana ny lahy io ny naka ny reto raha telo fantatra. Mbola zaiko io ny nanala be manaiky. Nataony lahy tamin'ny rano sotro ny fokon'olona. Ary io polisy io koa nandoro ny tranony lahy. Tsy misy farany letsiny raha tsy atao Ramala. Efa nanoro-hevitra ny lahy hoe mivavafa ho valiny nanaovany lahy varoboraingina fotsiny. Zao ly ty mivokany rehefa tsy manaiky izy dia any amponja anariny eo fotsiny kiongony. Zaka ao ny an'ny lahy fa safidy araka ny telo lahatra amin'izay. Efa reny koa ny taratasy mitory anao ry Ramala. Miomana fa mitondra tanam-polo any amponja ianao. Mafy loatra ny netiny reto fokon'olona reto taminao mpanao ampimambatsy. Fa ngaty tantira ngaty tany tsy misy Andriamanitra. Zao no izy ry vahoaka manatrika eto Izy aloha no rojo fofombadiko. Ary manaraka izany dia manome toky anareo fa hikarakara ny taratasy rehetra amin'ny hamerenana aminareo ny tanimbary rehetra, ny tanikazo, ny tranobe nataony Ramala izay nalainy tamin'ny hafetsena tamin'ny alalan'ny reto arena sarobidy teto amintsika. Ho any amin'ireo tompony andraiky mpanjakana andamin'izany. Ary farany dia zao hifampiraharaha amin'ireo mpandraharaha koa amin'ny hamarotana ny reto vato sarobidy reto amin'ny vidiny tokony ho izy. Ary atolotra antsika fokon'olona rehetra ny vidin'ireo ivelomantsika, hanasoavana ny taranaka. Misaotra leroa, firy ny olombalona tahaka amin'lahy zao hoe tena nahazo nahy toale tsy nahazo amin'lahy. Dada be koa rangahy manao izay mahamenatra.
hoe marina to mandoalika mivavaka ange raha mala zany eny tokoa avy aloha re izy le olona fa aza vonona tsony a resy aho hoe tena resy tsy nahaposiko toy izao ny vefarany ratsy fanahy tahak'izay ihany ny vavaka marina ny heniko lahy marina ihany le tenin'Andriamanitra manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitro raha sitrako dia avoto ny fanahiko mamela ny heloko fa diso teo anatrehanao ahy fantatro fa kely sisa ny androko mamela ny heloko mifona vonjeo ny fanahiko misaotra Andriamanitro marina tokoa ny teninao hoe niza iantso ny anarany Jehova amin'ny andro farany dia hovonjeny izy misaotra fa voavelanao sahady ny heloko velomare olona efa navelan'Andriamanitra ny heloko mamela ary zareo avelao aody ampetanana mamela ny heloko azy rahamala mandria ampetanana tena lasy raha mala marina vo eny ny feotsika dia niakatra amin'ny masony tapitra ny androny sofana laky ny bebaka tamin'ny ratsy nataony te izy avitro raha mala na tena notaza na niverina tamin'Andriamanitra izy tamin'ny ora farany be loatra ny raha very tamin'ilay tombony voativitra teo dia tsy zakantsony izy koa moa efa antitra raha teoko ndao re olona entina ny tanàna izy dia ho alevitsika eny amin'ny fahasambahiny a raha mala ry namako mahatra sofa nahatsaran'Andriamanitra ianao velo maletsy raha mala natolotry ny asemo radio anareo teo Ramala tantara indray miseho nosoratany Benjamin ireo namelona ny tantara Zoma amin'ny Rino, Ralala, Nanja ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika Mamiary Vony. Nana Tontosa, Nanja Razafin-Drakoto.